izy zay anaka mba mitetra-kely aloha nareo telo mianaka fa Anisy dia ary miasa izy kely. nareo inona indray ty vaovaon'ity zanavavy Arrête, c'est ça, non? Ahoana? Zaho izy telo mianaka mikasany anangana chambre évangélique eto amin'ny toerana misy antsika ty a. hafa kely indray zany telo miaraka amin'ny chambre évangélique eo ianaka Dia ho ataon'olona fimezana amin'izany dia nomena fa aza mba ataondrehen'ny olona zany. Dia ho lavinao indray zany reneny ny faniriko. Fenao ve lo salama tsara e? tsy zany mantsy anaka fa mihôtely miaraka amin'ny chambre hatramin'izay ny fahita matetika dia saiky fivatanan'ny olona zao tontolo zao. Avy dia tapaka aloha ny teninao ry dady. Ny chambre évangélique atsangatsika dia mba hitsinjovana ireo olona mivahiny taraina tavelany ny fivatanana ny chambre zatontolo zao reny ka tratriny ambalavelany ny vokany tsy afaka miverina mody any amin'ny toerana izay mba niavintsony ny akamaroan'ireo vahiny maro tonga eto. Ialana amin'ny fitsangatsangana mba tsy azonay koa ireo karazana aretina. Tsara dia tsara ny programmanao fa aizany vola. Zay indray ilay teny farazety zakany saiko. Ka tsy maintsy ilaina kosa nge zany anako. Zany eo ihany fa aiza aloha mitoerana malalaka ahafahana manao an'izany telo zany na ny trano malalaka tsisy akory eny eto ambaton-dra zaka e. Zay mihitsy. Tsy andraikitra reo zany fa andraikitry ny finoko ny asan'Andriamanitra. Fankataovana fotsiny andrasako aminareo na hoeny na tsy dia vita. Hanao fagagana zany ndriny. Tsy misy zavatra tsy ho vitan'ny finoana eto ambonin'ity tany tiriny eny a. Zay fa maso mandeha amin'izay ianareo. Aizanareo e. Zay kia. Dia tsely zay a dia karakara dodoro izy mety ho karakaraina. Tsely zay ka. Tadidinao moa ry nomena ilay resaka ny fanaovako taminao indray mandeha ry. Ahoana tokoa moa fa tô Fa momba n'ilay trano hofanao e. hay tokoa moa faly be a raikitra ihany ve? Ieny e, raikitra ka. Misaotra an'Andriamanitra. Ieny e, ka izao ry nomena. Ity ny lakile a, fa efa vitako daholo ny fanadiovana sy ny fandokoana azy. Dia mijanona amin'ilay 5,000 ihany zany io fa nisy rehetra. Efa maimaika fa samina mena ataony rehetra e. Za sy tia ampiseho endrika fahatezerana teo lohan-drano toy ny fotsiny ry nomena. Ahoana? Ty loza ndry. Losa sa fahasoavana e. Loza ry nomena fa aiza no ahitandriako landoavana ny fatran'olona. Amin'izay dia hôtely no atsaga ndry ty manangana lambam-pandriana bakodo sy izay rehetra ilaina momba ny chambre aloha momba. Ary tovariny resaka be nareo mianaka zany. Azafady indrindra re tompo fa variana amin'ity dalàna ty zanako ty a. Miarabanareo mianaka aloha. Manao anako. Fa ono efa misy sakafo maraina avy eo. Efa misy tokoa ao. Fa tena voatonga nga zao tompo. Voadiako voatonga mihitsy zao. Ary vao andeha hitady chambre mihitsy na zao. Mety haritra 3 andro mantsy ny diako eto Ambatondrazaka amin'ity indray mitoraka ity. Ay, vita ho azy zany. Ny antony moa dia reny efa nolazaiko taminao reny hoe mikasa ny anangana chambre évangélique. Ianao zany ny voalohany isantatra n'ilay chambre évangélique any io. Tsara be zany ry nomena. Fa eo aloha averiny ray mandeha fiarabananao fa natateraka amin'ny fanirianao. Tena kondrakondrana mihitsy zazy ty. Laingany zany. Fa nakodoro ray mbola tsy misy amin'izao chambre natsangana zaoko. Na ny laklera io vao mpeonina meny tompotrano azy. Laingany neny zany. Mandehana aloha anao mandroso misakafo a. Dia mety isany maro tarataray kely ny fanomanako azy. Eny ary. Ampanatsoko eo any rehefa vao homana zany. Andao re aloha anao androso misakafo a. Andao aingana ary nena ty ho Manahirana mihitsy fa dia sa rana bokony any. Tazany nomena. Raha be tafika marina tonga soa ianao Sonareo ka inona vaovao dia voatonga ngay zany mbola miaraka amin'ny entana. tena voizao mihitsy fa nasainy nomena ty fa sakafo kely fa tena mazaho toerana ianao
na mazao toerana eto. Fa ino ty madodina ro mianaka? Tsy fantatro. Manao aingana ry diary a. Fa misy inona? Manao aingana ry diary tio anay Fa a. misy inona e? Manao raha fotsiny anay e. Petrapetrao netana andeha matorabe tafika. ia endre dadanamena Ka nanao any izany nanao lavalina ka no misy tena dimaka ao aleko masy de mety aritra telo andro eo eto Ambatovizaka Ara izany ianao any hoe karakarana sakafo a. ena zay dadanao Zay a. Zao ry diary a. Efa misy olona sady ny chambre évangélique atsika. Nefa tsy mbola misy na inona any. Dia izao, ineny a milanja ny kidoro, zasy diary mitondra ny farafara. Ao aingana ry neny a. Ataovy kelikely fa zana mba kely pitany ty. Ka maninona raha loravina fa tsy za. Anao zao fa tsy Oi, mety zao e. Zao. lasako any foana ty. Matsavonareo. Di composé barmain. ka ina avy ny loko ao Toa tsara nena andeha matorabe tafika. Enako susi Rera. akoho a, enako susi gisa, enako susi anana, enako susi petit pois, akoho sauce. ataovy an'izay tsara maseno Voilà monsieur. Efa masaka ihany koa le besika fa sao de tianao le besisika. alao de amin'ny tsara maseno mby any io fa zany hoe mbola aritratra neto ka anao fa manaraka indray angambany e Eny ary toko. Zay. Zay zany no laiko a. eto Yes. Masotomana toko. sotra topoko Ka inona tokoa aloha ny vaovao any. Resaka manao malamy be malao aloha ampiresaka nandeha matorabe tafika eto. eny moa aloha fa arapaina aloha raha laza fa tateraka somatsara ihany le etaetany ekisy e Fa etaetany ekizy ronda hoe andeha matorabe tafika ho aza mamana. Etaetany ekizy roniny le. ka le faniriny am'le anangana an'le chambre évangélique Sambo. Ay. Mazotomany ianao fa ka raikitra ihany kosa ane zany fa voasokatra le chambre évangélique an'ireo nomena taminay reniko resaky nomena verse ho hitany searana na manseka ilazany zany. Marina. nahoana kosa ka zavatra tsara sy mahasoa ane zany sy Eny e. Kanefa vao alina ane zany se no nilazainy anay sy nidikevitra be tao an-trano e. Nofinofy e. Na de ny trano anorenana an'izany aza ry se tsy hita hoe etsy na iroa akorika aiza nahatateraka an'izany. nefa de aoka hotsoboka amin'ny sira laza fa vo avy ny sakafo eto aho zao de andeha ho any amin'le chambre nampanantenay Marina verse. marina zany e everiko fa olona maty ty nomena ka tsy ampiesona eto Mazotomany se. ia fora Ao iny ny doha iny ny doha fa ty ny atovotra. Alefa aingana moa. Mampisany moa ry neny fa tsisy anaovanjavatra. Mampijerena na ny diary a. Ianao raha mijaritana fotsiny eo fa. Aingana ry diary a. Andana la boatra stylo anaovana numéro ny chambre. Malakilaky. Mena mampitsangana tao fa vao nandamina te fa fandrina vahiny io. Ka reraka ivedimborombola ka tondrako ny kotela ndria rehefa reraka ka. Ka mikorotana eo indray ne io rotonga fa iny dia mamenatra e. Zadalaina. Andriamanitro. May foana. Fangato io vitan'izay olona io vahiny anankiray io ny ofatran'olona manalinany a. Mino fotsiny any ry neny a.
tsy eritreretiny lohany kory ny te hofatran'olona mananonala atao fa efadrainona le ferana fanotrano Ty ary zay dia atsovy any rehefa misy ilana Tanasakandro soa nefa ina tenena amin'ny chambre numéro 1 anao mandroso hainga zay nataon'olona atao zao rehetrarehetra zao sy fatatranao vaty atoko alaparaka chambre évangélique numéro 1 manao reny tompoko Salama diara. raha tsy tiso tompoko dia ianao lay miandry chambre Ie, zandry ka fa ahoana indray nga tsisy tapoka teo indray. tsy hoe ahoana fa mandroso am'izay ianao tompoko Ay, trano fanila kely akany le izy ary chambre numéro 1 misy ianao ay. Zay horetany tsara io rehefa tonga eo izy Eny ary. Hitan'izay zay raha laza. Se manty tsy mino koa. Tena maizina poditry ny jiro mihitsy se. Tiany volan-tsakafo se. Misaotra misia tena raza fahagagana tadiraka mandroso anao tompoko Eny te mamannomena. mandroso anao io chambre anao tompoka dia mahasofafinareta atsambadikaty ny douche sy ny WC Tena mahafinaritra kosa izany. Ie. ity tompoko ny mifeny chambre misy atsika dia andegna manenay fa ilosanay ianao dia raha misy ilanao aza misalasala miteny ny hofany chambre moa dia miankina fahendrenao aloha mivavolo tsy afeninanao moa tompo fa kambody vao miana amin'ny velona miteny e Chambre évangélique manateny fisoroana ny fijangajanjana sy ireo arety mandoza avy amin'ny firaisana izay mamafy ho an'ny nofo dia itsinja fahasimbana ho an'ny nofo ao amin'ny Galatiana toko fahaenina andininy fahavalo ho fanajana ny vady ao tokantrano indrindra ny fanajana ny didin'Andriamanitra. Ny hotely manantena dia mandrara ny fitondrana lehilahy na vehivavy ivelan'ny fanambadiana ka ivahiny na nofantanobahiny mazava amin'izany fa tsy misy an'izany chambre de passage. Ny fandraisanao ny trano dia midika ho fanajanao ny fipetraka ho matoky anao izahay fa ny fahendrena dia ho amariny miasa. Tsy misy mahalala izay miafinao amin'ny fiainanao fa ny feon'ny fieritreretanao no miampahananao raha toaka. Misaotra tompoko. Hotely manantena chambre évangélique Ambatondra Jacques. Tena mahafinaritra. Tsy manam-paharoa. diary Ahoana ao mbola tabatra ny taratasy dia andana ny atsena voasoratra daholo zavatra vidiana androany fa zasonena dia karakara ny taratasy ara-panjakana momba ny chambre ampitsara ny vola ao efa ampitsara fa haingakaingany ianao eny aiza tafajoro soma tsara tao anatin'ny fotoana fo ilay chambre évangélique to vitavita ho azy avokoa zay rehetra natao ary tena tafajoro tsara amin'ny efa neritreretany nomena azy ilay izy izay nomena ny anarana hoe manantena efa niseho an-trano ny fahagagana azy saingy ianao zany ny voalohany isantatra n'ilay chambre évangélique any io Tsara be zany nomena fa eo aloha averin'ire mandeha fiarabananao fa natanteraka amin'ny fanirianao. tena kondrakondrana mihitsy ty zazy ty laingany zany fa nakodoray ara mbola tsy misy amin'izao chambre natsangany zaoko na ny laklera io vao teo nameny tompotrano azy ndrisy fa lavitra tamiko siralaza rainy ary idiary vadiny ny ino sy anaiky fa voninahitr'Andriamanitra ny nahatonga izany noho izany dia mbola nataonay ihany no nataonay ny filokana moa dia tsy mbola navelana izy mianaka ny fitaomany nomena hivavaka sy hanao mpiandry vao maika ny laviko hatramin'ny farany ihany karovina ihany ary ianareo varina mangatakandro lavo zao nefa efa mety ongotra ny farany asa tonga ny taona 2020 raha isika efa mianaka reto koa moa zao no maty dia tsisy tananaka andinitsontsika fa indrindra ary nomena fa te aloha lalanao faty fantatra resaky nomena
ngamba teo lany tarangana tranolany tsy fantatra raha sady koa zany zao ny maty dia handeha hody any fianarantsoa dada sineny dia aiza zany nefa raha nyty diaria dalakeliko ty enareo mianakirito raha hanao resaka dala tena manao resaka manao zay apalaikomana fotsiny zao tena marina mihitsy taoriana kelin'izay dia nandray mariazy goavana be ny hotely manantena ilay hotelinay afaliana safinono fa tsy mbola nisy tahaka izany ny anay efa mianaka saingy nisirana ihany zany satria tsy ela fa ny apitsin'io ihany dia inona niseho ianao araondray arany ny tantara ay mbola daholona reo mpiandro fa tsy lasa manao nanao zay mila asa fampaheresana amin'ny alohan'ny alako ampitokantrano ty ka moa ve mbola afaka manao an'izany hoa ianareo ino moa tsy maharatsy an'izany ataovy miasana dia apetraka amina tompo zao asa taona ihany ka dia isaorana ianao Andriamanitra satria anao Andriamanitra izay mahafonjy anay sy antyheriny fo mampanana ianao dia amin'ny anaranao ry tompony angatana izavavy izay misaotra raha io amen manomana ny fomba mampanantsika atrikan'Andriamanitra isika rahantsika mamaky ny salamy faharoa ambin'ny folo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahavito aorian'izay dia lalan-kira faefatra alleloia sambatra ny olona izay matahotra an' Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra ahery ambonin'ny tany ny zanany hitahinany ny taranaky ny marony fanaramina ny arenany ao an-tranony ary fahamarinana mandrakizay ao maizina ny mpisany mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosy miandra ny marina io sambatra ny olona izay miandra amin'ny fasafilambotra tsy ho resy eo am-pitsarana izy fa tsy anamboso mandrakizay izy hotsarovana mandrakizay ny marina tsy mba nanahanana relozy izy tafatoetra mahatoky an' Jehovah ny fony voatoana ny fony ka tsy atahotra izy mandra fifaliany mahita ny mpandrafy azy mafy izy enona ny meo an'ny malahelo ny fahamarina ny maharitra mandrakizay isanatra amboninahitra ny tandrony ny ratsy fanahy hita ka ho sosotra hihidy vazana izy ka ho levony ho foana ny fanindriany ratsy vazana izy ka ho levony ho foana ny fanindriany ratsy fanahy apomba hitenina ny faniana inawirao aminamina zay mitalao bavukisu zavatsuani mangeta etana bavukisu kasatana fahavalo le volo tsy anakery tsy ana-pahifanety miandry anao zay Jehovah ka mitenena tompo fa miay ny mpanomponao saotra Jesosy amen. Isaia 3:7 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny fa ankehitriny ry Jakobo izao lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao raha mihita ny rano ianao
dia ombanao aho ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo amen ray masina manamasinanay amin'ny fahamarina fanoteninao amin'ny fahamarina amen na inona eriko vitan'ireo taranaka ireo riavana dia tsy nandao an'ireo Andriamanitra ary tsy nahafoy an'ireo ary Andriamanitra dia tsy nivadika amin'ny teny efa nomeny fa tian'ireo taranaka ireo hatramin'ny farany izy ankehitriny ary mangetaheta asa ianao ry nomeny fantaro tsara fa Andriamanitra efa tianao ka miteny aminao izy manao hoe aza matahotra ianao efa nanavitra anao aho Andriamanitra no hanavitra anao amin'ity fotoana ity Andriamanitra no hanasitrana sy hanafaka anao ka manfatotra Satana izay mangejaka mampahory anao mitondra aretina ho anao tiantsika Andriamanitra ary tianao koa izy satria fitiavana mandrakizay no mitiavana ianao ary izany ny ampaharetany famindrapo amintsika mbola mandraka ankehitriny fa miseho manana finoana fa tsy miova ny Andriamanitsika ho maro senio ary mandrakizay ary mbola miteny aminao izy manao hoe efa niampy sy ny anaranao aho ay ianao ary izany nahafatezan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana ka hitenenany amintsika hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiaina mandrakizay ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen misotranao tompo ny nanambaranao ny teninao dia ny fitiavanao anay mpanomponao ankehitriny tompo dia tonga ny fotoana hatanterahana ny asa amin'izao fotoana izao mivakina eto ny tena lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay minoa ny asa taoko natao koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny ray amin'ny zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany raha tia ay ianareo dia tanana ny didiko ary zaho angataka amin'ny ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ao aminareo mandrakizay dia amin'ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany nafantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mety hoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo ary izy taminy mandeha ihany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay misy eto apatisany ovinjeny ka izay tsy mety mino no elona ary zao famantarana zao no anarak'izay mino mamoaka deminy amin'ny anarako izy hiteny amin'izay fiteny tsy mbola hainy izy andray mena rano izy ary na misotro zava-mafaty aza izy dia tsy hampaninona azy zany ametratana amin'ny marah izy dia hositrany reny ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina any an-danitra ka nipetraka eo ankavan'Andriamanitra fa izy ireo kosa dia lasaka nitorikeny tontongeny ary ny tompony arasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay lombasy lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo aty ambonin'ny tany dia fehezina any an-danitra ary na inona vahanareo aty ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambonin'ny tany na amin'ny inona ka angataka izany dia ho azy ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany fa na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia ho fony aho ary ndray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka na ny rano ray ano ny rahako anareo kosa ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinainaka ho izy taminy raisy ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia voavely izany ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely izany misotranao izy Andriamanitra reny tsara indrindro lehibe tokoa ny fitiavanao anay tsy miafinanao koa ny mpanomponao izay mangetahita izany teninao izany indrindra fa io nomeny ianao tompo nomeny teninao mba ho sakafo ny fanahiny ahatonga azy hery tanjaka ary fahasalamana anatanterahany asa zay nentsinao sy fitenanao azy misotra tompo amen ny anaran'i Jesosy Kristy nozona mandidy tsy mandravany asa maizina rehetra tsy manana anjara fahefana amin'ity voakan'Andriamanitra voavidiny tamin'ny rano teo ambony azy fijaliana ity fa tsy hanana Satana fahefana intsony atana mitondra tsifona mitondra aretina maro samihafa mandeha aminareo Jesosy dia tsy manana fahefana i Satana fa vale efa re tsy maintsy mandeha miala trany paladire tapindomitsoka vantela sakafo any fitafiny miala amin'ny ray aman-dreny miala fanoloran-tenany mandeha aminareo Jesosy dia tsy manana fahefana i Satana fa vale efa re tsy maintsy mandeha miala amin'ny saintsy ny fony miala fanoloran-tenany mandeha fa tsy mboterina mangezana matatitra azy dia aminareo Jesosy dia tsy manana fahefana andavaka ny anjara toerana misy anao fa zay didina so amin'ny tanànan'i Jesosy Kristy
ty miverimberina intsony mandrakizay hoy Jesosy Kristy makanesa ty amiko na rehetra izay miasa fatratra sy mavisatrentana fa zaho no anomenareo fitsarana mora ny zikako ary maivana ny entako malemy fanahy sady tsy miavina po aho dia anana fitsarana ho an'ny fanahinareo nareo ka dia manatona ny tombo fa izy anamaivana ny entana anasitrana ny aretina rehetra rehavako amen. Manaturana panavotra o ny olo matrany o tsy nety ho sini ala di vava karatra tsarany fony marary andriamanitra manasitrana sy mahefany zavatra rehetra ianao isasakiodina mba miverena iniraika isika maria fotsiterena ida tuzai miaki farati maratani mabisita nizai sitana sita nizai sanaka umbauabau sanaka uzai zanditanurikiza bauabau Misaotranareo tamin'ny asa fatahirizina sy nataonareo ateto ary ity misy ten'Andriamanitra tiako ampitana aminareo ka hifampizarana amin'ny olona rehetra. Salamo 7:30 andimo 4. Jehova o ampafantaro ny farako sy izay ohatry ny andro aoka ho fantatro fa okandalo aho toko 5 andimo 5:10 andeha hody any amin'ny fitoerako ambara-piaiky ny elona sy tadiavan'ny tavako rehefa azo paorina izy dia hitady hafatatra. Amen. Ary isa daholo zareo tao tsy manisy nanatrika teto teo ihany ry zareo ka antsoina ve izy azafady tompo andehana mba misy miantso amin'ny dada sy ny eny sy ny ankizy rehetra any amin'ny hôtely ary diary vady fa hifamela heliko zahay. alao ary andehana Bakuku isani rinai urea mapunai fara ka manahoana ianao zay sombinaika eny tokoa anaka nanahoana zay mamela ny heliko fe anao ry dada fa heliko sy ny ty tianao lazay tiry no mena zany eka tsy manana lahelo taminao ka heloka inony e sy andry ny tenako ry dada mila voavela heloka ary mila mamela heliko tahaka izany koa ianao ry neny mamela ny heliko ve ianao ry neny ka helokinona moa anaka no nataonao tany ry neny ity ny petratrako ry neny entanao ty fa tsy anao an'ity tsony anao avy any aloha fa tsy fantatra zay antony mamela ny heloka ao anaka toy izany koa manaka ay ve mamela ny heloka ao satria tsy nisy veriky fa tsisy ratsy ny fanaovantsika mianaka angamba misaotra ry dada ary mamela ny heliko ao koa ianao kosa ry diary vady malalako indre tsara atolory ihany tananao mamela ny heliko ao ah raha ifady tsara iaina dia tsara tsika raha famela io ka ahoana ekenareo fe zany
Mamelany eloko ve ianao? Mamelany eloko ao koa. Mamelany eloko ve ianao? Mamelany eloko tanteraka fa dia ingany no mitondra fahasalamana eo amin'ny rehetra Misaotra. Ary mamelany eloko ao koa. Mamelany eloko ve ianao? Ia, tsy maintsy mamelany eloko ao ady rehetrarehetra izay fanaovantsika. Misaotra. Matikisana no miaina fa dia za dia tsy tondra lolo-po mihitsy no viana fa ankinoko amin'Andriamanitra ny finoko sy ny foko ka hitondram-bavaka anao mba hitondra fahasalamana ho aminao. Misaotra anareo telo menada fa izay ihany no iatsoko anareo eo ny asantsika. Tena reraka loatra ny fahitako anao zao e. Tsy aloha ve hoentina any amin'ny dokotera amin'izay ianao e? Ao anaka. Ny aina ny tsy ananandroa e. Ka ho alaina ty zany ny dokotera? Tsy mila dokotera zany ho iaho fa atero any amin'ny toby. Andriamanitra ihany ny mpanasitrana ary izy koa no mamono raha ilainy izany. Dia ho jerena fotsiny eto zany amin'olo nomena malalako. Tena mitelera mihitsy any ty zazo ty ka inona no hevitra raha laza sy diay a? Dia tsy fantatro tsony. Hoentina ny dokotera izy tsy mety fa dia asa. Io ny vadiny. Ahoana ny hevitra sery diary. Tsy hitako moa izay Very fanahy mbola velona. Tsy hitako moa izay hevitra amin'izany fa efa izay masaka ao an-tsainy. Fa tsara angamba antsika aloha mifampidinika. Ay, ndao ary voaka kely aloha. Azafady angenareo e. Mahito any amin'ny toby fa raha mbola mijanona eto dia angalany dada sy ny dokotera. Mahito daholo ny akanjo masina rehetra fa sao sahirana nareo hitondra ny fatoko raha mateto. Mama, abetrao amin'Andriamanitra mandrakariva sao tsy fahasalamako zao. Fa ianao ny mamako fa le reniko any ambadin-drazaka niteraka fotsiny fa ianao ny tena mamako. Aza matahotra anaka fa tsy andao anao mihitsy tsy anary anao ary maherezy Jesosy ty atsika tsy anary anao koa izy momba atsika mandrakariva izy mahereza. Mama, mangatakasa dia sao esana ianao ay ie andrasana ny anjom-piandry ary asamiko vetivety foana tiary a Tia mbola eto anilo anao raha afaka fa ahoana ka? tiary a tapitra ny fetra. Tomina, aza mbola miteny an'izany aloha ianao e. Izay asitrana anao atao. Tiary manatona ianao. Sao indre tsara raha afaka mandehana mpamarinana amin'izay atao. Asa mitsangajanga avela ohatreo amin'ny filokana dia mahereza fa mamela amin'ny fahatosoanareo rehetra. Manao hoana izy ato. io izy mila asa hoana izy tady asa. Mila famonjenao sy tanao amin'ny aretin'izy toso ny sitraponanao katao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amin'an'ny kevena Nazareta no andiniko sy amoko anao Satana. Mivoaka Satana anaran'i Jesosy. Miala anaran'i Jesosy. Miala fahefan'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy na Satana. Eretina no miala amin'ny anaran'i Jesosy fa Nazareta. Nakako izao. Miala Satana. Sy tano anaran'i Jesosy. Kasana fariny rehetra hafa amin'ny anaran'i Jesosy. Miala Satana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mama, avy mipetra eto akaiko anao. Ao mama mba safosafo kely ramosiko. Ay safoko dia matory tsara amin'ny anaran'i Jesosy a. Zany matory amin'ny anaran'i Jesosy. Matory amin'ny anaran'i Jesosy. Diary a. Ahoana tompoko? Mivavao any vadinao.
ny bebary mangatao azy bebahana mitory amin'ny anaran'i Jesosy mitory amin'ny anaran'i Jesosy oe safotra raha olona vonjeo koseho fa hony nomena mena nomena tsisy hevitra tsony raha olona fa saky mahereza daholo zay ny amin'izy fa ahoana tsisy ty e tsisy tsy maty vadiko e tsy maty vadiko nomena nomena tsy maty vadiko e tsy maty vadiko nomena mahereza anaka mahereza zay tsy maty vadiko ao dialy mahereza anaka mahereza dialy dialy Andriamanitra ny tokony teny farany anaka vita ny aminy fa itsika mbola manana ny fotoanantsika izy nifidy ity toerana ity anaperan'ny aina lehibe ny zavatra efa nataontsika tamin'ny anaka inona ny fialanena tsy vitantsika nefa Andriamanitra ny tompon'ny aina izy ny tompony teny farany eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona inona ny zavatra tsy efa nataonareo efa nandeha tany amin'ny sampinareo nandeha tany amin'ny dokoterinareo nialanenina tamin'ny fomba maro samihafa nareo nefa tsisy masakana amin'ny fahafatesana na ory na mahanitra na manan-karena na be voninahitra rehefa tonga ny lera tsy maintsy mandeha fa tsisy masaka an'izany ka mahereza ny zanako zany mahereza ary mitsangana tsarovy ry diary fa fandalovana ny eto tany anaka tsy misy hijanony eto maharitra mandrakizay ka zay ny tokony anatongatsika n'Andriamanitra hibebahantsika rahantsika amin'ny ratsy rehetra ary tazony ny afatra zay napetraka mivadinao anaka misaotra-betsaka tompoko aza matahotra fa tsisy ataoko raraka taniny zay anatra menao azay fa ataoko anatra lehibe eo amin'ny fiainako tokoa zany eny tsapako fa tena nanolo tena ho an'Andriamanitra tokoa nomena hatramin'ny farafofinainy ka dia rariny loatra fa raisiko toy ny sedra mpanazo ao manjoa azo ao vavakisika ny tompo Andriamanitra any an-danitro ankehitriny dia nampandalovinao sedra ny fiainanay nalainao nomena afakady izy fa anjaranay kosa ny sisa ao anatin'ny sedram-panahy izay amin'izao fotoana izao manjombona ny fiainanay malahelo izay ko nangatanay aminao dia ampahaherezo izay ahatanty izany sedra izany sotra tompo amen zao zany dada mba miangavy anao atompoko anirako la ho any ambatondrazakana mba ho any mihitsy ianao apakany ray aman-dreny miangaviako anao zany tompoko azafady indrindra tompoko dia tanterako zany matsika menaka nytodrazy tsy mitonga ny akatiny Andriamanitra ina reny ilazako an'izao zavatra izao e Jesosy eo amin'ny hoera mba hahafahako milaza an'izao zavatra izao Tany tsy mahandro mihitsy eny ny saika raha matoa tra ny hafahafa mihitsy zay nofiko aniny zay fa maninona e ao ndray zany ianao ny eritreri-dratsinao malakilaky atao ve ny anany zavatra ataonao dia andao inga antsika andeo any amin'ny nomena any mitoby eny fa zay indray zany eritreri-dratsinao fa manino indray zany nomena tsara tay zany izy eny e azoko antoka mihitsy raha imama mitaizazy tsy haiko mihitsy ny mahatonga anao anana an'izay eritreritra zay marina zany ao fa eny e ataoko fa vonona ve anao andehitsika fa vomoka ihany koa zao zavatra hoentina makeny mandroso aloha ianao e mandroso tsara
fa misy iny e. Maty zanako. Maninona ho ahy e? Maty ve ny zanako? Eny tompoko maty no mena. Ty loza lazainao marina. Maty no mena. Zanako tokana tena Andriamanitra. Maty zanako mena. Zanako. Aiza mivaty fa efa izay ny laza amin'Andriamanitra. Zonaka namenaka ka aiza misy raha matoa. Tena nampifiry ny zanako iny. Zay mamanomena. Oka izay tsy mivady marika mitsakafo. Zanako. Naminda loatany an'Andriamanitra. Efa izay fantatran'Andriamanitra fa mahasoa azy. Rosetrainao loatra izay mangifiry zay Andriamanitra. Manino siya manggalatra? Mivaly mpanona Ramsey Funay Zakatsaina Ramsey Tavetin Ramsey zay Funa Ramsey Funay mivaly mpanona Ramsey Tsy tory ansia akory Funa Ramsey Zakatsaina Ramsey Tsy tory ansia akory Ambatsika sia monjo manginginy etsy Lozako aminao ny raha tsy rehetra vitako tena mifona Ramsey marina hatramin'izao anie za dia tsy mbola afa-panadinana ihany folo taona lasa mahery tokoa mantsy zay oka Ramsey fa aza latsainy intsony ny mahazo aza nefa tsy fidiny ray aman-dreniko niteraka namela tsy ho toy ny zanany intsony no niditrako nale mifanananay za ray maim-pona tamin'ireo zazakamboty dia mifindra monina any amin'ny tany tsy hitako maso intsony izy ireo satria mena tsy mipiara-monina noho ny ditra rehetra vitako fa dia inona loatra ny adalàna nataony sety zaka no nahatonga azy anao toy izany mifoka rongony misotro toka ary ny tena loza dia mamona ny dada sy mitabataba mipiara-monina rehefa alina ny andro rary ny raha moifo amin'ny sery ray aman-dreniny sery eny Ramsey na zaza ne tsy manometsina any zareo manenina ny ratsy vitako ankehitriny Ramsey tena marina fa hono arivo ahoana Ramsey tena ise marina ve mifototra reny aretina mbala velona nazo ny mena fony tany an-dakilasy ireny eny Ramsey
arao ary fa toy izao ny antony. Sao miarangaro sendram-panahy. Eny amin'ny toy. Tora matoany. Toy. Ndao tena. Zanako. Ndao. Indry raha mba nankatoy ireny fampianarana tao tany-dakilasy reny amantsy Ramose dia asinona marimarina fa tsy toy izao ny fiafarany. Efa fantapantatra ihany aloha fa iseny tena ratsy ary tsapany nomena zany matoy izy natafavoaka reny teny reny tao an-dakilasy. Disa Ramose, taty aoriana be efa toy izao ny fiainako izay vao tsaroko ny teny Ramose manao hoe mampianiny tsy hiteny nefa tsapako fa atao misy amintsika manao sambo mihoatra ny loha mpanabe aho ary mahafantatra ny fihetsikasetsika tsirairay avy ato an-dakilasy. Vao nanomboka kelikely ny taom-pianarana dia efa niatrika eo aretina mbala velona io nomena ka hatramin'ny fiafaran'ny taom-pianarana zao. Ary ny tena mampalahelo nefa dia isaky niatrika fanadinana ato an-dakilasy foana izy vao toy izao foana miseho eo aminy. Efa fantatsika ty tsara nefa fa avy amin'ny heromaizina no ipoiran'ny aretina mbala velona ary akasiparana ataon'ny namana ny mahatongo sany. Ka ho faranako ny tempo raha misy amintsika na azahoany zao aretiny zao dia miangavy aho mba alao amin'ny faingana fa ampy izay. Fa raha tsy zany kosa dia ho avy amin'izay nanao izany ny kapok'Andriamanitra mahery vaika amin'ny fotoana tsy ampozinao. sao dia mba tsy mety kosa zany Ramose a. Mba hazavao ny seariny tsy mamety azy raha miaino e. Tsy fantatra ao akory ve Ramose na ny hafa any ivelany ihany no manao ny ataony dia zay ato an-dakilasy ato no velivelezina moraly isan'andro zao. Fa iseverivo ny tony san'andro ny mana mazava ny teniko teo e. Fa raha misy aminareo iaho fa raha tsy misy moa bon tady an'ilay rangampanompo sampy a ary aka an'ilay mosara sy anala an'ilay ody satria fantatry tsara fa mijaly mafy nomena sy ilay vadiny noho ny amiko. Fantatry se zany fa nanambady nomena? Fantatry loatra. Tamin'ny voalohany dia vao maika tena romotra mafy a ary nanantona ilay mpanompo sampy indray mba ampitomboana ny fahorian'ny nomena ka nasaiky namono ny vadiny izy no ankala indray. Efa mifona taminao Ramose, efa nivalo. Ny mpanompo sampy ahoa taminao raha natsampy ilay teninao nefa efa maty ny osina maloto irery tao an-trano taony izy. Sahazazy tsara zany ralay gona ary morivo mba efa fantatry se koa moa fa matokony ho tamin'ny 12 ora tanoany isa ilay olona no fofonseny ainy inomena ve? Hoadray marina. avy nitsapa lahelo tany azy ao ary izy indrindra ralay tsy matao tody. Ramose, mendrika ho ako ny faty. Lumenao, tsy arivo tsy vaolana velively ny famozapo. Efa nanoto se ary raha maty mamono tena amin'izao dia vao maika ho tezitra amin'ny se Andriamanitra ary afarany amin'ny elo mandrakizay se. Zanako, nomena. Tokoko ni anao nomena tsy nanako firy. Nomena. Nomena. Tokoko tsy nanako firy. Efa tianao fatiko ireny nahatonga anao nafatrafatra mafy ireny. Zanako. Fanaika ary nomena fa tena mampiomanay tokoa fahafatesana ary Andriamanitra ihany tompony aina. Nomena. Mivaly. Vola. Tapanao. Tsy mety rehetra nataonay hatramin'izay. Nahitra Jeso, nanila nitra
Jesu Laumaloka mangina Jesu Mewufenu fifalina Jesu Rajereko nyandru lasa Jesu Tauni tsiki tauni raja Jesu Nefianao lai mampaheri Jesu Nunavunga sinijery Jesu. Ka inona ary zao ny tokony ataoko ramose? Ny tokony ataony se voalohany dia manatrika ny fandevenana ny nofo mangatsika ny nomena rahampitso. Tsy vitako zany ramose. Aleoko ihany maty e. Tsy arivo ah, toe-tsain'olona kanosy zany. Toy izay efa nandavo any sehatra amin'izay ka tokony ho toerana hatramin'ny farany. Tsy maintsy manatrika ny fandevenana ny nofo mangatsika ny nomeny se rahampitso. Na tianse zany na tsy tianse. Ataovy tahaka amin'ny fahasahinsenanao ny tsy nety rehetra hatramin'izay ny fiatrense zany. Fa raha tsy zany, tsy ho tonga amin'se intsony ny famonjena. Mbola anisan'ireo olona mpanota hovonjena ihany ave ramose? Raha manaiky ny mibebaka sy miala amin'ny ratsy rehetra fanao. Ka efa mibebaka sy mivaly entana tsehanao ane ramose. Mariny zany saingy tsy zao rery nanaovan'ny se fahadisoana. Ka izy tsony kosa moa ramose no ahafahako ampitsangana ny nomena amin'ny maty indray mba hivalosako e. Andriamanitra no ibebany se. Ary ny vadiny nomena sy ireo ray aman-dreny ny mbola velona tsara ka afaka mifona sy mangatam-pamelana amin'izy ireo se. Ka ampandrosatrana ihany fe izy ireo ramose? Ka izany indrindra mampanery anse hanatrika amin'ny fandevenana rahampitso hiaraka amin'se amin'ny fotoana fa aza matahotra. Saingy tsy maintsy serery miatrika azy ireo aorian'ny fandevenana hatrany atokotany pasana. Ka ono a ramose? Raha sanatria moa ka atolotra izy ireo avatrany any manam-pahefana fa tsy hien'ny fivalosaka izy ireo dia ahoana? Raha sanatria ka misy zany dia aza matahotra na mandaha. Eny fa na dia ho tonga eo anoloan'ny fitsarana azy. Fa ny elokibabona hono mody rariny. Anjarako manatobary an'se any amponja raha misy zany e. Ary raha afaka soma tsara moa se dia mbola vonina any hanampy an'se amin'ny fiainana mba hahatonga an'se olom-banina amin'izay. Eny ary ramose mafy tokoa aloha zany kanefa tsy maintsy ho atrehana ihany satria mamy zany teo vovony zany rehefa tonga any an-danitra any. Mariny zany satria koa ny eto tany dia zava-poana ihany fa ny any an-danitra any no tena misy ny paradisa tsy levina mandrakizay ho an'izay manao marina sy mibebaka ety an-tany. Misaotra ramose, mpana be tokoa ianao ka manana fanetretena goavana. Eny fa na dia nataoko tsinotsinona aza tany am-pianarana. Ka ono ramose, mba aiza zany no fotoanantsika rahampitso? Hitan'ny se ny toby fifoazana. Hitako tsara io koa. Amin'ny 2 ora amin'ny fotoana eo mba vadin'ny toby. Ity misy vola hividianany se sakafo. Misaotra betsaka ramose. Mamiratra matratreri Nuni kintanana zaneti Tamanangyani fukuanka Amiranu nirai bisa Like you Namasini epunina kami fali mitelianga like you waya unitija faili kuni unina ofunena na mami chiude fate sosiniri nella pe satiena iena pisa mi anji anjaya iyo like you Faili kuni unina
Nikuna tisa Najuo